Radio Don Bosco. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina folo. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina. eny tafahoana eto amin'ny onjam-peony Radio Don Bosco indray tsika amin'izao maraina izao falitafaraka amintsika rehetra indray ary ankasitrany ianao nisafidy ny onjam-peony Radio Don Bosco iara-dalana aminao ao anatin'ny ora iray amin'ity fandaharana ity fanaraka isan-kerinandro raha amin'izao fotoana izao no manaraka azy alarobia ny andro famerena kosa isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mandeha mivantana any amin'ny RDB live ihany koa ny fandaharantsika amin'izao fotoana izao afaka manaraka zany tsarantsika na eto an-toerana na any ivelany any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any dia miarahaba antsika rehetra ary mirahasoa antsika rehetra mba hita sofafinaretana fombiazana anatin'ny fiarahana. Bruno ny lafiny teknika dadiny kirakirany sary ary toy ny mazatra antsika dia ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo no anao famelabelara-kevitra toy ny mazatra antsika hatrany mba hovanina tobeko. Mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Dady sy Andriamato Bruno, mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandarana tobeko. Ia, misy foana ny tsia misy famidinana zay ataontsika zay nataontsika tamin'ny lasa satria mitohy foana moa ny fandaharantsika manahoana ny amin'izay. Ia, mitresadresaka ny fanaovana moa tamin'ny herin'ny teo Andriamato Flavien dia lehibe ahoana ny fomba famparitana an'izany fahatokisatena zany. Everiko fa tena zava-dehibe mihitsy zany hoe fahatokisatena zany aloha. Anisan'ny famaritana hoe tsika dia ny fahafantarana hoe iza marina moa ianao. Iza marina moa ianao. Inona ny toetra anananao sy iainanao. Fantaniana mipetraka zany mba tena mametraka an'izany fantaniana zany tokoa hoe tsika. Mba manahoana ny fifandraisanao amin'ny hafa. Be dia be migaga hoe fa maninona ny olona raha vao miaraka aminy dia tsy ampy fotoana firy dia iny fa ohatran'ny mangatsiatsika dia iny fa lasa tsita dia lasa mitsitaka dia tsy haintsony. Dia fantaniana mbola mipetraka eny dia manahirana sa mora ny miaraka aminao ohatra. Manambony tena ve sa manambany tena ny fiheveranao ny tenao. Zany rehetrarehetra ny Andriamato Flavien dia tena hoe fomba ahafantarana hoe iza marina moa ianao. Ka tena ilaina hoe isika io famantarana momba ny tena io satria rehefa tonga ny fotoana andrena tokantrano indrindra dia eto efa naverimberentsika ty foana Andriamato Flavien fa ny olona mifameno toetra aminao no sahazanao sy mampaharitra ny tokantrano ary koa isika hoe jereo mitsarangampiainana misy anao. Satria zay le hoe sahaza. Zay le hoe sahaza. Na mifameno. Fameno. Tena ka zay fameno amin'izay tena zava-dehibe mihitsy zay eo amin'ny fiainana. Dia ny araky ny valazaka tamin'ny hery moa dia fanohizana zany fahatokisatena zany mbola resantsika anio satria mbola tsy tapitra le izy tamin'ny fotoana farany teo. Ny tontolo iainany sy manodidina dia misy fiatraikany eo amin'ny fahatokisatena ary amin'izao fotoana izao dia anisan'ny reny eo hoe tontolo iainany sy manodidina reny ny haino aman-jery. Izay tena hoe tafiditra tanteraka amin'ny fiainantsika ary tsy tsika eto Madagasikara ihany fa ny zanak'olombelona maneran-tany mihitsy. Ka io haino aman-jery io manome karazana andeha ataontsika hoe tranga marobe mihitsy izay mikasika ny lafim-piainana samihafa ihany koa dia lasa ohatrany hoe mampitany tenanao amin'ny zava-misy hitanao na henonao amin'ny haino aman-jery ianao. Hoe za ve mba ohatran'io mahita an'ireny ataontsika hoe mpanakanto sy namandreny io dia eo no dia mety za zany ohatran'io. Ka zay le fampitahanao ny tenanao zay no anisany ny tena hoe indraindray lasa manambany tena lasa tsy matoko tena ary ohatrany mieritreritra foana hoe za tsy mbo tsara tarehy za tsy mbo tsara bika za tsy zay le ataoko hoe sakana anaty resantsika foana dia patofla ka raha vao anao manao an'izay dia aza manantena ny anana fahatokisatena io raha vao misy anao sakana anaty io. Tsarovy fa efa resantsika foana amin'ny lafiny fanabeazana fa hoe any amin'ny fahatelo taona ka hatramin'ny fahatsivy-taona ny zaza zany hoe eo mankizy reo dia tokony efa hipetraka mihitsy fahatokisatena io. Ary tika efa miteny foana lafiny fanabeazana fa raha vao tonga any amin'ny enina ka hatramin'ny sivy-taona zany nge dia efa ohatrany hoe manana rafiny tsaina
afaka manira tena efa mahafantatravatra tokony ataony efa manana ny safidiny efa mba manana zay hevitra azony ataotsika hoe maneho an'izany hevitra zany ary zany tena zava-dehibe tena ataotsika hoe zava-dehibe loatra le hoe ravitsaina io na tsy iverenantsika trony an'izay zavatray fa zay no antony ampatrevaka atsotiny ary zay a ny olona rehefa tonga am'le hoe tompona andraikitra fa tsy tompo-toerana fotiny raha vo tompona andraikitra zany ianao midikany a de manana fahatokisatena satria tena avy hatrany ianao de misy fandraisana andraikitra mihitsy hoe vitako ataoko zany foana moa zavatra resantsika foana hoe manomezana zay le hery mampirisika ao anaty zay a fa za hery manapotika na manakana no ataonao anatinao ao de azo lazaina ihany koa misy anytandra manapotika ny fitokisatena de reto anisany hoe iao ny sarangam-piainana misy ny tena io a samy manana zay nametrahan'Andriamanitra azy ny olombelona rehetra fa aza mba mieritreritra zany hoe za manao an'izao za eo am'le sarangam-piainana makony zay tsinona de le olona de mahantrahantra mety ataotsika fotsiny hoe eo amin'ny fiarahamonina no tsy fahampian'ny vola angambany hoe kirakirainao lasa ohatrany hoe mieritreritra ianao hoe mahantratra anao fa manahoana ny arena o namen'Andriamanitra anao tsika efa nolazaina foana hoe Andriamanitra de nanome talenta Andriamanitra de nanome arena dimy atsika olombelona arena dimy itsy namen'Andriamanitra atsika tena zava-dehibe nge zay zany zavatra any tokony fantatsika mihitsy hoe dikan'izany a tsy tokony le hoe sarangam-piainana hoe zay tsy mitovy amin'ny rano nanasalan'izao fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika amin'ny nanaovan'Andriamanitra atsika tsirairay avy de tena hoe nameny an'izay talenta zay tsika ary io talenta io a mampivelatra mampisokatra mampandroso ary ataoko hoe tena zava-dehibe mihitsy teto efa nresantsika ny andre matofilavy any mandeha le voza hoe misy atovavy anankiray a de zao mihitsy nyfantaninana ataony tamika fa maninona tompoko rehefa mainty tsy ngita voly de ohatrany kelikely olona reo za zao nataoko anao tsy ny volokoditrona ny volondohanao no iny fa ny talenta nomen'Andriamanitra ao anatinao ohatra fotsiny zao a mandeha mitsangatsangana ny ray kilasy de lasa ianao a olona mahay mitendry gitara ohatra de misy minde iza mahay mitendry gitara ianao lasa ndray manao fanatanjahantena iza mahay volet ianao lasa ndray mandeha hoe milomany iza mahay milomany manompoka eo anao tsy ny volokoditrao sy ny volondohanao tsony fa tena le fahaizana de anananao ary talenta nomen'Andriamanitra anao zay de tadidio tsy misy olombelona ny angaran'Andriamanitra ka tsy misy talenta fa ianao tsy malalaka azay ny antony tena hoe tsandrana ny talenta ananana fahatokisatena ary indrindra tsy eritreretanao hoe ianao ambany nohony hafa na ambony nohony hafa faharoa ny tsy fahampian'ny fahalalana eo amin'ny sehaim-piainana koa mahatonga ny olona lasa ohatrany hoe tsy manana fahatokisatena ny fahalalana io a arakaraka zay hoe mahalinanao hitany masonao reniny sofinao tsy voatery hoe mankany an-tsekoly foana ianao vao manana fahalalana fa zay ny tena ohatrany hoe mahasamy hafa ny taranaka am'izao fotoana zao tsy ny taranaka teo aloha ny taranaka am'izao fotoana zao nohony de zavatra be dehibe hitany any am'izay tendrikology avlentriny a de manana fahalalana zay mety tsy anana ny ray aman-dreny azay foana ny tenentsika foana ito andre matofilavy any hoe am'izao fotoana zao a ny zanaka no manana fahalalana betsaka noho ny ray aman-dreny amin'ny akapobeny a manana fahalalana fa ny ray aman-dreny manana ny traikifampiainana mifameno ny fahalalana ananany zanaka azo avy amin'ny teknôlôjia avolenta sy ny traikifampiainana nanana ny ray aman-dreny de anisan'izany ny fahendrena zay tena zava-dehibe zany manomboka ihany koa ny hoe anana fahatokisatena ny bika manendrika bika manendrika tadidio a fa sanganasan'Andriamanitra ianao aza mba mieritreitra mihitsy hoe za raha tsy tare za zao sanganasan'Andriamanitra ohatra mametsiny an'Andriamanitra mihitsy ianao raha vao mieritreritra anao hoe ratsy sanganasan'Andriamanitra tokana amin'ny tany eo amin'ny olona eto ambonin'ny tany amina tapitrisa tsy misy olona mitovy aminao io na ray azo mitovitovy mety misy fa ny tena fa tsy mety hoe tena mbola misy misy fahasamy hafana any teko tovolavi any fa efatra ny asa atao ny asa atao koa za de miteny foana ary tsika eto am'ty fadaranty de miteny foana zay matovolahy tsy misy asa ambany zany ny atao hoe asa ambany raha toka heverina fa misy de asa tsy mahavelo tena tsy avelo manao mivady aman-janakao tsy mampivelatra ny fiainanao tsy manatsara ny fiainanao tsy mitondra fandrosoana eo amin'ny fiainanao
fa na inony zay aso zay na inony zay aso zay a ka tena hoe mitondra fivelaran-tsaina fivelaram-po fivelaram-panahy ary miteraka fahasoketsa asa tsy ampiko kokoa hoe asa ambony na asa ambany zay ny tena atao hoe asa fa tsy matetika de mihety tsika malagasy manko de matovy lavy za miteny ty foana hoe tsika ohatra manana zay fitsainana hoe misy asa ambany zay ary zany tena fahavoazana ngeza be mihitsy a de tsy iverenana tsy tsy reny fa tena raha vo zavatra tiako singanina manokana ngamba de ty raha vo asa ndeha ataotsika hoe tena mikasika ny fanatanjahantena manokana na hoe asa mikasika ny lakozia amin'ny fandrahokanina de everina fa asa ambany tsy tompoko am'izao fotoana zao tsisy an'izany asa ambany zany antsika zany mietsipireny am'zay tsika fa zany fanatanjahantena zany raha fa manana talenta sy safidinao tena anisany mampivoatra mampisongotra mampivelatra ary tena hoe mitondra harena azy ho anao mihitsy ny fanatanjahantena ohatra anisan'ny fahafahana maneho ihany ko anisan'ny tena manapotika ny fahatokisatena ny fahafahana maneho hevitra ary io a anisan'ny tena hoe manapotika mihitsy raha vo mba miresaka am'ray aman-dreny ny zanaka de tsy ilainy zany inona koa zao zany tonga de le fanambanina sy fanampepona mba tsy tenenako hoe faniliana mihitsy nefa tena ilaina mihitsy ny maneho hevitra ary ao anatin'ny zon'olombelona maneho hevitra fa tsy hoe zavatra vomiforom-poronina fotsiny anisan'izany ko de matofilaviany hoe maneho ny safidy io safidy io fa tenentsika teto foana avy amin'Andriamanitra ny safidy fa hiedina hevitra hifanakandozana hevitra manana ny safidy ny olona tsiray fa tsy azonao terena fotsiny hoe ny fanirianao ray aman-dreny tonga de terenao ho safidy ny zanakao zay nefa tenentsika fa tsy verenana to fa mba zavatra lehibe mihitsy ary anisan'ny koa tena manapotika ny atao fahatokisatena tsy fisin'ny fahatokisatena de ny eritreritra amin'ny endriny samihafa raha ny eritreritra reny be dehibe hoa ny olona etenentsika eto foana koa be dehibe ny olona fa ny everiny hoe ny eritreritra de nidaroka tsy ny voana fa ny tena eritreritra tena tsaisotranina de ny teny fanampanina ny teny mahery tena anisan'ny tena eritreritra nefa sarotra tsotanina ka ty tsy hitanao hoe mangany erina misy raha mivoaka etsy zany am'zany any anaty mihitsy mbola eo ihany ko hoe miteraka ny fahatokisatena mandrity ny antom-piainana manontolo mihitsy ny hoe fahatokisatena nyendriky ny fanehoam-pitiavana io moa de fandaharatsika moa de tena miompana mata be dehibe mihitsy am'zany hoe fitiavana zany satria hoe falazaina foana teto fa hoe fa misy fomba dimy ihany ko fa ny anankiray fotiny tao teneny ny teny famposina de tsika zao mba teny famposina fa teny fanapepona teny fanampanina teny faniliana ahoana anao natoko tena am'zany vo mijery fitaratra azy anao zao tokony ngamba ny tsy tiavan'olona tsy voatireny zany inge tokony hoe rehefa mijery fitaratra azy anao de za ty mitokana matany mampirisika ny tenanao de anisany ihany ko hoe anisan'ny toerana sehatra mety mampitombo na mampiena ny fahatokisatena any an-tsekoly ho an'ny ankizy indraindray a misy mpampianatra mpanabe tena hoe manao fitondrana hafahafa manelika na hoe manapepom-pianatra manambany na miangatra zany ko de anisany tena zavatra anisany tena fahavalo ny fahaizana mankasitraka eo am-pivady ny loharanony fahatokisatena indrindra na ho an'ny janaka ihany ko tena anisan'ny fanehoam-pitiavana e zany hoe ny tena miteraka fahatokisatena de rehefa anehoana fitiavana ny olona de ohatra ny karazany zavatra tsy haitsika tsony tsy maintsy averimberitsika satria ny tena fotom-pisiniky fandaratsika ty moa de matovy raviany de ianao no efa nanisany mamono azy ny tontolon'ny fitiavana sy ny tontolony ary zany mahatonga atsika fotrany hoe tsy maintsy mamerimberina foana any hoe fitiavana io ary ngamba iveko fa efa miditra am'izay le lafiny fitiavana zay tsika amin'ny heriny andao resahantsika mihitsy mikasika ny mikasika ny mpivady zany tsika am'zany hoe fitiavana eo mpivady eo amin'ny fiainana ho resahantsika satria io ny tena mamaritra ny fiainany taranaka miainga avy eo aminao ray aman-dreny fitiavany mpivady dadatsika am'izao fotoana zao nefany saika eritreritra sy ny sisatry ny tsitra ny zavatra hita de alao ho resahantsika amin'ny heriny zay inona fa ny SMS ho raisitsika eo de resaka fitiavana atao ty ndao raisitsika ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr malehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr
zay dia vita. Mba hovanina eny ary andao vakina aminareo ny SMS voalohany atongotsika amin'ny RTB live saka anytany général hoe misy boky mba hovanina ve dia aiza no ahitana azy raha misy misaotra betsaka fa tena mahafinaritra ny fandarana mba hovanina. Ya misy fa zany hoe tapitra le teo dia vao manatotandray azy zany zao fa ny tena ahitanao azy dia any amin'ny librairie Saint-Paul Antananarivo le eny amin'ny lalany fa arabe ny fahaleovan-tena eny no nametahako ny boky fa raha vao vita efa niteny tamin'le mpanatota azy asao dia mety amin'ny herinandro onga mba vita am'izy dia mizay dia efa manatitra eny amin'ny librairie Andromasira. Ia tena enjana le mipetraka aman'olona fa na mety na tsy mety ataonao tsy mba mahasitraka izany sady mba mpivavaka ihany nefa miatsara velatsy sady tsy matoky olona aminareo ve raha misy zavatra tsisy aizany toyany zay eny mampalahelo bengy raha mbola azo atao reo olona ohatsika ray aman-dreny no teneny raha mbola azonao atao ny manabe tsy mitaiza zanakao nevony ankonanao aza lefa any aman'olona na mipirata-po aminao na any amin'ny rafozanao na any amin'ny ray aman-dreninao enao ray aman-dreny niteraka no tompona didy amin'ny fanabiazana ny zanakao tompoko nady zay ihany ndendera ianao ray aman-dreny niteraka anao zao rahandrendre mbola manilikilika manambany maniso maninona mipetiko maika fa ola tsy niteraka anao inona ny mahagaka am'izany. Za vehivavy feno taona ny volana masa za dia tsy avelan'ny patroko hody fa raha mody ony dia tsy raisiny intsony nefa tiako ny asako za koa mba dia anana karatra ka mangataka torohevitra tompoko. Dia mandehana tompoko any amin'ny inspection du travail zay dana makany fa tsy misy an'izany olona tsy mahazo mody zany fa nga ianao olona gadra azo toriana nge zany indrindra zany zany ny atao hoe manao karazana takalinaina zany zavatra ny tsy fanao nge zany zay nge tena mampalahelo hoe oloha rehefa mba manana fahefana kely kely ataoko hoe kely le matofy lavy ka fahefana be zany dia mba manana fahefana kely dia manararopa mba ampiko hoe manararopaty zany mihitsy ny tena fiteny azy io ke ohatra nle tao ny baiboly ihany io zay tsy hain'ny olombelona raha kristianina tsika mba maki ihany baiboly dia ho hitanao hoe no ohatra azo raisanao anatiny eo manana trosabe ianao dia mitaraina am'le olona manana trosabe aminao dia avelany vao nivoaka eo mba vady dia mifanena am'mpiara-miatsa dia vola kely tsy makaitra dia za tsy manaiky dia ampidirina ponja le olona zavatrotro zany nge io zay le izy. Mba vanina daola mahafinaritra be mifandarana za ty amin'ny faritany ty vavatenina tsy mahazo radio aty manaraka ny RTB live no ny fitiavako ny fandarana dia manokana crédit 500 ariary isaky ny alarobia dia ho ela velona ny nareo mianaka mpanotra misaotra tompoko tena zavatra fitiavana zany mahafinaritra ia matetika ny zaza metisy somary maditra no ny kolotsaina samihafa hitaizana azy ve sa tsy manana ny tena kolotsainy tena iray mitaiza azy izy. Za aloha tsy dia manaiky an'izany mihitsy afa matofy lavy satria io arakarak'izay zay anabeazanao sy hitaizanao ny zanakao fa zay le karazana hoe fanilikilina ara-piaviana fa manino hoe rehefa metisy dia manana toetsaina hafa fa fely fa nga metisy daholo ny olona eto Madagasikara amin'ity toetsaina misy amintsika eto ty apetako fotony eny fanontaniany zay le ataoko hoe manao fanavakavahana tsy mari-pototra kory arakaraky ny nanabeazanao azy io tompoko fa rehefa hainao ny napita ny sotoavina tamin'ny taranakao dia manana an'izay sotoaviny zay dia mahay manaja mahay manampy mahay mifankaty mahay mijoro amin'ny fahamarinana zany rehetrarehetra zany fa za miteny amiko an'izany metisy zany zany ny ataoko mpanavakava-bolo kototra. Oanaka ny tokony anadinona olona iray tsy izany mantsy fa misy olona iray miara-miasa aminay manaja na foana raha ampitahaina amin'ny olona hafa ny toetrany asehony amiko izy nefa tsy mamboraka an'izany fitiavana izany izy mangala-pijery ana foana lasa ty azy ny foko ny tsy hitako izay atao ano mba hevitra ho hitako dia mba atoro hevitra anadinoko azy dia mba tsikitsikeo koa azy hitako
zay ny fitia mifamaliny tsisy maharatsy an'izany iny olona mba mitsikitsika aminao sy tena maneho hoe mba te hanana fifandraisana za tsy mampirisika hoe zay zavatra rehetrarehetra fa mba hita mitoetrany eny tsy zavatra asehony eny eny nge le olona ary izy moa milaza aminao fa na ohatra ary mifampitsikitsikitsy miresaka aminao de lasa hoe lasa fifandraisana hafahafa ny adaranareo mety mpinamana ny amaratsy an'izany mpinaman'izany ny tena mifankaty ary mifampatory tovavy 20 taona mety ve tompoko raha 17 taona ny elanela taona mampifankaty de ahoana ny fomba atao anehoana fitiavana ny olona iray voadona mafy tamin'ny fitiavatra eneko zany voadona mafy zany izy de ome fitiavana be de be zanko tsy maintsy zay ihany arakaraky ny navoadona azy mba amezanao tampiny am'izay fotoana zay fa eo am'le elanela taona tsika nge fa miteny foana de matofy lavy any io a tsy misy tena fetra hoe raha vao mihoatra an'izay nalatsaky zay de tsy azo atao fa ohatra hoe raha ohatra ka mba ataotsika hoe tiana irindra le fiainana de zay foana no mahatonga le hoe tokony eo amy 5 taona eo ny elanelan'ny bonitaona ny mpivady lehilahy 5 taona zokony na mitry fotoana ny tsy maninona na zokony kely ny vehivavy tsy manina fa ny tena ataoko hoe raha ny tsara raha azo atao ny teny hoe tsara de elanelany 5 taona satria tena atao hoe azo latsany hoe miara antitra ny mpivady vehivavy manko a am'le izy miteraka sy be kamikaninao tokantrano de mora reraka kokoa angamban'izay ny ilatsako azy de ohatrany hoe mora antitra kokoa ny lehilahy fa mety mitovitovy mihitsy ny toe-bata ny vehivavy ataotsika hoe 70 taona tsy lehilahy 20 taona mitovitovy zay mahatonga ny tenenana etsy fa tsy hoe akory hoe tsy mety fa arakaraky ny olona ihany io za tanora 20 taona manana olo tiana 17 taona miasa saina amin'ny olo tiako foana za satria efa ely zay no tsy niona mangataka ny iona aminy za fa milaza tsy afaka foana izy sady tsy mety iona amiko mihitsy mieritreritra za hoe mety mampirafy ve izy sa mety tsy tia intsony misy za efa fantatry ny ray aman-dreniny ary efa nifampiresaka tamin'izy ireo inona re no ataoko tompoko fa miasa saina be mihitsy za satria raha misy mahazo azy de mety hotorian'ny ray aman-dreniny lehilahy ny manoratra iny ka rehefa fantany hoe mifanerasera kosa moa nareo ahoana moa ray aman-dreny tseriteritra hoe enao raha sanatria hoe solafaka tapoka any ananina any izy enao no hitan'ny olona efa atao am'le ray aman-dreny fa tsy olafa zay zavatra hay fa le izy aza atao aza be fanahiny le fanahina manko miteraka tsy fahatokisana ary tsy fahatokisana mahatonga amin'ny fisainana maro samy hafa be de be zavatra tsy misy de foron'le sainao zay le izy fa ny tena tsara fotsiny de hoe mifanatona de tena manontany ampahatsorana hoe inona moa ohatrany elabe zay tsika tsy mifankahita fa inona narary ve anao zavatra ohatran'izany fa tsy miteny hoe efa manadino anga zay manko le tsy misy tonga de vetany zavatra tonga de manameloko tsy manameloko fa tanina tsotra fotsiny sasa ny eritreritro nga manarary ianao na sahirana inona ny azoko anampinanao zavatra ohatran'izany tonga tana fionana tsy mety mihitsy ka mety tsy afaka ngizy ianao ka zay mahatonga zay ka zay ndritra maniny tonga de vetany de eritreretana hoe zavatra tsy mety hoe tsy tia aritsony izy misy zavatra misaka anazy ny olona mifankatinga ohatra zany tonga de manalatsiny melo hoe misy sahirana kosa angamby izy fa izy ve rahanana fotoana ve izy de tsy ho afaka mety tonga izy raha zavatra ohatran'izany zany zavatra tena ilaina ia mety ve moa général raha ohatra tsy mbola vonina amin'ny mariage mariako fa efa vita soratra ara-panjakana zay mivady nefa mbola tsy vonina amin'ny mariage iray nefa ny zanakay lehilahy ny manoratra inona re zany olona efa vita soratra efa miteraka re de tsy vonina koina ny soatana koina ny terahana raha olona tsy vonina zany ve tsy tena ohatra makafanany tenany iny izy am'izany tena mieritreritra mihitsy olona tsy tompona andraiky zany ataoko hoe vita soratra izy eo ihany fa le izy niteraka izy nitadiavinao andray adidy amin'io zanakareo ny hoe za tsy vonina de rovina ianao vo vonina zay ny fantanina mipetraka fa de mbola mieritreritra ny kivalavala ka tsy mety zaniko vo eo ve anao no misoratra de rapitso de isaraka sanatriny vava ladiny lela satria mataotra an'le mariage izy de nefa mbola te kivalavala de mbola tsy vonina am'le mariage io koa ngendrandrendra matofy lavin am'le hoe andro ray toazato de antandina vola be
de raha mbola tsy manana vola be anaovana an'le ampifalifaliana an'le mpianakafo sy ny tapaka sy namana de mbola fa maninona ny voatery manao an'izany Sarambadina nge tsy miankina amin'izany fa mifankatiavanareo roa e sy ny fanamafisana hoe ho amasiniko ny tokantrano koa ataoko ny fisoratana manatitra vondiondako miantrano sy zavatra tsy sarotrany izany za milaza aminao fa tsy voatery any metsiny ianao mihitsy ny olona rehefa milaza ianao hoe noho ny zava-misy am'izao fotoana izao noho ny anina de ohatra miala tsiny raha ohatra tsy niantso anareo tsy hoe sanatiako ohatra fanaovana tsinitsina anareo fa hitanareo hoe any fiainana fifasarotra nefa ny tena mba efa tehiroso amin'izany fanorenana tokantrano isan'ny olona metsiny ianao eo tonga de manao miara misotro zay indrindra manko raha any amin'ny lafin'ny fanamatsina no eritreretana anazy tsisy olana mihitsy miara misotro tsy voatery ny olona de be atretange matetika le olona be atretange ary efa teneniko foana amin'ny tanora rehefa misy tanora miresaka amiko voalohany zao aza mba mitrotrosa amin'ny fanaovana mariazy ny olona voky de mandeha mody ianao rehefa avy eo matory amin'ny tany matory amin'ny tany tsisy ninona tokantrano ary mbola anifatrosan'olona de vao manomboka ianao ve de ibabitrosa za io ahoana zany tokantrano vao manomboka misy troso zany tsy mety zany za vehivavy telo amby telopolo taona mbola tsy niteraka sady mbola tsy manambady mety efa tara ve fa misy miteny fa tara ombo marina ve zany tompoko za manana sipa enimpolo taona mety ve enimpolo taona izy telo amby telopolo taona de ny sipany enimpolo taona safidy moa io ka saraka be ndra manoto filaviany miteny hoe mety na tsy be fa ny afotsiny zao fotsiny za koa tsy dokotera ka afaka hiteny fa matetika fotsiny araka ny resaka fanaovan'ny olona sy ny tena mba efa olon-dehibe ihany mba afaka nafa misy traika efa tsy ny zavatra ifanakalozana amin'ny olona na tokona ndraiky na natokona ndraiky de hoe raha ny tena tsara de alohan'ny fadimy amby roapolo taona zany alohan'ny fahatelopolo taona ny vehivavy no miteraka ny zanany voalohany zay aloha de bitraka amin'ny tena zany nandeha hoana dokotera anao na inona zay fa tsy midika koa zany fa hoe tara de lasa manaonao foana fa raha ny tena izy de zay miteraka ny zaza voalohany alohan'ny telopolo taona ny vehivavy lehilahy iny tsy misy taonany fa de le lazaitsika fotsiny hoe raha talanao teto vao manambady de ianao efa misotro ronono ny zanako farany mbola any amin'ny CEG Dada misotro ronono ny zanany ronono dady ronono ka zay nge tokony sorohany ohatra hoe zay no mahatonga le hoe isaky ny miteny amin'ny olona hoe ny hoavy anio zany hoe anio ianao no mieritreritra ny hoe anahoana reny ny zanako farany rehefa hoe efa tsy miasa tsony zay ny antony meranao am'le taonanao hoe eo amin'ny telopolo taona ianao satria dimapolo afaka telopolo taona ianao zay ny zanako efa mety efa any amin'ny université na mety efa miasa koa azy zay niny antony fa tsy de misy hoe tsy azo atao fa zay le hoavy anio de efa eritreretanao zay zavatra zany hoe eo amin'ny fanorenanao tokantrano sy anapahanao hevitra no efa mitsinjo ny hoavy ny rehetrarehetra zay le izy fa tsy hoe ny hoavy mbola manao ino ty zao manjeny andro lavo tsika malagasy zany manjeny andro lavo zany tsy lasa lavitra zany za tompo manana olo tiana ny olo ty koa mpiara-miasa amiko ary tateoriana de niteny tamiko izy hoe aleotsika hisaraka fa tsy mety ny fiarahantsika alefa mitondra toy ny mpianadatsika ary nanaiky za am'izao nefa izy misy vehivavy miaraka aminy de lasa marary be mifoko isaky ny tarainany za fa ohatrany tsy mety ho adiniko mihitsy ny fitiavako azy de rehefa misy lehilahy miresaka za de tsy tiako izy fa mieritreritra azo foana za mba mangataka torohevitra toko vehivavy sainako ny fitingy zay foana noveotsika eto andre matoflavien ny fitingy ifanakalozany tsy misy mihitsy zany fitiavana mandeha ily zany zay rehefa hitanao fa mandeha ila le izy de mba mieritrereta ihany ianao efa tsy alefa neny aminao le fitiavana tokony hoe fitiavana mety hoe ndray andro any mety hivady de efa moary ny sainao am'izay lasa marary fofotsy anao mahita azy miaraka amina olona hafa fa nenareo tsy mety de amboarina fotsiny saina am'izay za vehivavy de miroapolo taona misy namako zay tena tiako de izy ny teny tamiko hoe
tianony izy teo aloha fa am'izao efa tsy de midoboka amiko intsony ny fony. Tsy haiko ny atao anatiniko azy moiziko miantso afoana isan'andro. De mpinamana ankena reo e. Tsisy maratra an'izany tsy voatery rehefa tsy araky le eritreretanazy de lasa hoe ndorongara tsara ka tsy mifampiteny foana fa maninona azo atao namana tsara izy zany. Tsy mila sady rehefa ataonao namana izy lasa tsy marary fo anao. Fanambadiana tsiraikitra. Zay tsy marary fihavanana anao tsika malagasy. Misy namako zay général mampalahelo be io namako vehivavy io manana olo tiana de misy fifandraisany amin'le fianakavian'ny olo tiako le lehilahy miaraka aminy de hitako daholo ny zavatra ataon'le lehilahy mampirafy le namako sy ny sisa de le namako nefa teneniko tsy mino nefa mitaraina amiko am'izay ataon'le lehilahy azy izy de inona ny tokony ataoko hanampiana azy. De zao mitenena mazava tsara hoe ianao ke ohatrany tsy misy ela zay hoe raha mbola toizanao fiarahanao amin'io ka ohatrohatra fotsiny hoe raiki-pity be aminy ianao de manaiky ny anorona tokantrano amin'io de efa miomana ijaly apetrao amin'ny tany de efa miomana ijaly fa io tovolahy miaraka aminao de tsy miaraka amina karazana vehivavy samy hafa tsy anao rery ny vehivavy teny ampahafantaranako rehefa tsy mino izy safidy-ndregny izy tena tovolahy tena izy le olona karazana misy karazana olona tia mijaly an'igny misy karazana misy sirakely ny fiainany am'izay misy sakay misy sakamalao tia fa rehefa avy eo latsaka ny ranomasina vitan'izany sakamalao fotsiny zany. Zaho tompoko mba mila torohevitra. Renim-pianakaviana no manoratra mampirafy ihany vadiko efa hoenitaona zao izy ihany no miasa fa za tsy miasa samy hafa fiaviana koa izahay fa tsy mba misy mitovy fijery mihitsy ato mon général ny teny fa rehefa mbola tsy nandroka ka manome vola ny vadinao de mijanona ndrena niteraka zay ka io eto le izy igny zao hoe vao vetivety nandeha tamina haino aman-jery anankiray de tena hoe misy olona miaraka de miady hevitra de ny vehivavy zay miaraka tao misy fotoana misy vehivavy de zany de la fanan-kavy fisatambareo tao de tena miteny mihitsy ny vehivavy oko tsika vehivavy tsy anaiky hososen'ny lehilahy manoloko zao ary tsika koa tokony mba hiezaka raha mbola olona hoe tsy marary tsy marikotra tsy manina de mba miezah mba hita fidiram-bola na de ny hoe ny anasoavanao ny tenanao manokana fotsiny raha de sady fanampinana eo an-trano fa tsika vehivavy ozy izy manaiky hososen'ny lehilahy ary indrindra naverin'le vehivavy anankiray zay mpianakaviana anankiray io nge ozy tonga am'le asa tsy fantatro natao hoe sotroaviny zany na inona teneny hoe tokantrano fiafiana maninona tompoko ny tokantrano no fiafiana tokantrano tokony ho fifaliana fa tsy fiafiana zany ohatrany ela tonga de safidy andeha hoe ao anatin'ny fiafiana raha olona mbola afaka mba manao zavatra tena zany mihitsy naverimberiny zareo mihitsy avy io miainga avy amin'le fanabeazana le fitazana ao tokantrano rehefa zay foana anao verinao amy zanakao de ao mipetrahako de na de ampitsale mampirafy izy mikasy tanana izy tsy manome vola mamilafo de mbola ijanonao ihany tsy fantatro safidy zay zavatra za tsy hiteny mihitsy misara fa safidinao rehefa vonina ny aritany mafy ao anao ka maninona moa fa de afamin'izay fotoan'izay fotsiny de zao eritreretina hoe kristy efa nitondra ny fahoriana rehetrarehetrarehetrarehetra ny anaty apahany kely fotsiny de zay mijanona koa amaranitsika ny sms ty sms atamin'ny rdp live ity za toko manambady de zay mivady tsy mba niteraka satria tsy mba miray aranofo raha tsy indraisaky ny rovolana ohatrany tsy mahita fahasambarana mihitsy izy rehefa miaraka amiko am'izany antaniko izy anefa de hoe tia izy 2 ans de mariage zahay malahelo za tsy hitako zay atao mitomano mangina no ataoko vehivavy manoratra zala hoe mangataka fotoana de mba mifampiresaka mba ilanjana tsapa nareo vady mihitsy miaraka fa tsy mandeha rery any ianao zay de eo zao matsy mahatonga amy teny zay ndre matofilavy any misy mpivady hoe misy zavatra tena manavesatra amy fony fa tsy sa mihitsy nle sahany tenatra fa rehefa tonga miaraka eo izy de tena mahavarina mihitsy miteny anakay de rehefa veny anakay ay ve nisy an'izany maninona renao tsy niteny
Tena raha voatenenana tonga de vetrano fa eo manko misy karazany vavolombelona ray aman-dreny manarika de ohatrany tsy mampakapeo le anankiray fa tena lazako anao fa tena zay mihitsy ny tena marina aloha mihitsy fanatrehana tsisy maratra zange zany tsisy hoe tantarany fiainanao any amin'ny toerakafa rehefa avy eo am'zay mampanabe ny mpanabe de tena mila mihitsy fanakalozakevitra fa le olona ifanakalozakevitra tsy hita mihitsy makany amin'ny ray aman-dreny ianao tsy maintsy efa manana ny ankilafa ny ray aman-dreny makany amin'ny namana ianao mety ho tantarainy amin'ny hafa ndray ny fiainanao amin'ny mpiraitam-po mety fanomezantsiny ary mety ho azonao de aloha lavitra mifidy am'zay atao hoe sady tsy momba ny ady tsy momba ny roa de any amin'ny ampanabe zay ngamany zay tapany faharoa indao dirantsika ny tapany fahatelo azy ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ny tapany fahatelo toy ny mahazatra antsika ndraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 no hidirantsika mivantana rehefa renao amin'ny alalan'ny telefona ny resaka zay fanaovantsika de manalavitra ny radio anao na vononao mihitsy ny radio de afaka miresaka tsara tsika am'izay fotoana izay satria manjary misy an'le feo faharoa na la fotsiny koa fanao raha ohatra anao ka miandry eo fa de rehefa renao amin'ny alalan'ny telefona ny feo dia afaka miresaka avy hatrany ianareo ny fandaharantsika de mivantana amin'ny RTP live am'izao fotoana izao miverina koa ny fandaharantsika isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany ary mandeha any amin'ny YouTube ihany koa any amin'ny tolakandro any de retsika ary retsika amin'ny fotoana izay tianao ienona sy anarahana an'izany de hitantsika any koa ireny fandaharantsika ireny tsy ny fandaharantsika androany ihany no hitatsiny no hitanareo any fa fandaharana hatramo zay jerenareo any amin'ny RTP live any ny mba hovanina de hitanareo foana manaraka an'ireny ianareo na sisisinareo ary tamin'ity volohany ity ohatra de averina jerena daholo ny fandaharana de azo atao tsara miaraba tompoko ie tompoko tsika rehetra tompo mba nafanetanana momba ny coronavirus vavaka raha mety ento tonikaly rivoaka malagasy mifoaza andao isamaka ina fanjakana andeha sy aretina zay tena mandinga koraisy ny andraikitra andao irahina sasika miara-mientana ny mandresy ny covid mitandre maro malagasy mitandre mamasy coronavirus tsy misangy fa tena mahafaty fa ary ao tsy miandro fa mamono fetifety ary ao tsy miandro fa mamono fetifety kaza miandro grafy fa vao tsy metimety manatona avy hatrany zay hopitaly akaiky ary ao ny fepetra zay efa napetraka toy ny elanelana iray metatra ny fanasana tanana ny savony matety ny fampiasana ny gel désinfectant manaova aro vavasorony ialao lavitra ny fitangoronana mitanona ao an-trano raha mbola azo atao aoka mba ahena ny fivezivezena zay misaotra betsaka to sakasitraka tanao fa de ilaina ny fanentanany fa le ry madera am'izany mba misy na miaraba tompoko ie tompoko mafimafy kely zava tompoko ie ia miaraba tompoko tsika rehetra tompoko zafady saika mba antany aho hoe za mbola vao hiteraka mihitsiny de manam-paniriana hoe mba ho zaza hovana le zaza nefa ny mahareniny zany de mbola tsy de fantatra tsara hoe inona ny tokony atao re zay mba angatahako hevitra hoe raha tena napakevitra hitaiza zaza hovanna sao de inona no tokony atao azafady indrindra misotra aneho fitiavana izy aneho fitiavana ary ny fototra ny fitiavana de le fampatokisana zany hoe tena rehefa hainao mihitsy mampita fitiavana amin'io zanakao any am-boka nge any am-boka mihitsy nge metombony mampita fitiavana ary ny fomba fampitana fitiavana any de hoe saina milamina fotony olona miramirana falifaly mavitribily zany rehetra zany no ampitanao ny zanakao de ho hitanao fa ananao toetra tsara io zazy io rehefa teraka soma tsara anao izy de ampitanao ny atao izy tsotoafana mahay manaja mahay manome mahay misaotra azo zava-dehibe mihitsy ny zany zavatra any fa ny fahavanonana miainga avy any am-boka zany mahatonga miteny foana hoe rehefa mitondra voka de tsy tokony
tokony fosahira-tsaina na teboteby. Miarahaba tompoko. Salamat. Ento. Vaovano. Vaovano. Tsika rehetra tompoko. Za tompoko efa trano azy dadanay tamanay. Ia. De tapatapaka ny antsonao. Maka toerana tsara. dadanay tama. Tapatapaka le antsonao. Maka toerana tsara azafady hoe. Efa trano azy maheno. Fa tapatapaka be. Raha azonao tao maka toerana tsara dia mamerina miantso rehefa dia tsara indrindra ray. Ia, le resaka teo. So izy mieritreritra izy ireny anatanterana zay fa izy mivady. Izy mivady. Efa tenentsika tokoa nge zany. Hoe de lakoa nge mba mitondra voky. Mandritiny sy vola fa hoe lasa misotro labiera miaraka amin'ny namany ary amin'ny bara. Ia, miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Ento. Vaovano. Ia. Mba allo? Ie tompoko mihaino anao zay. Aza mihaino radio ntsony ianao. Miarahaba tompoko. Ia. Mba mitany tompoko ny mot général. Ento. Olo mot général. Rehefa fotoana inona kay no azo avoaka reny fiara-fony vy reny satria ny eto amintsika raha misy olona manevitra dia avoaka ny fiara-fony vy. Ara-dalàna ve reny mot général ta sanatria ve reny marika idirana miditika aby. Le izy anie dia zao hoe arakaraky ny olona mitondra ihany io tompoko. Raha ny tena marina tsy tokony hivoaka ny fiara mifony vy raha tsy hoe famerenana amin'ny laoniny ny fandriam-pahalemana. Samy hafa ny hoe ny maintien de l'ordre zany hoe fitazonana ny filaminana sy ny hoe famerenana na rétablissement de l'ordre ozy ny vazaha tsy mitovy mihitsy ny fitaovana ampiatrana. Raha mbola hoe ny fandaminana fotsiny misy ny filaminana fandriam-pahalemana dia mety reny lazaiko foana hoe le apinga be sy kobay no entina. Fa rehefa tena hoe misavorita ka mifamono ny olona mandoro fiara amin'izay fotoan'izay tsy afata hafa ny fitaovana entina. Zay le izy. Ka raha mbola tsy misy ny mifamono mandoro trano manapotika fiara mbola tsy tokony hivoaka ny fiara mifony vy. Fieritreretako koa zay. Ia. Miarahaba tompoko. Allo? Ie tompoko. Tapatapaka foana ny antsovany anao asa mahagaga. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Amin'ny mbaovana le zao. Eny tompoko, mihaino anao zay. Sotra indrindra. Ento. Zay avy amin'ny fahatakadin'ondry ny entanareo io. Ento. Ento. Misy manko le fomba manao hoe le fady manambady andeha reny. Eo indrindra nefa zao ny tiako ambary rehefa ahoana moa ny fady le tsipisa raha tamin'ny andro taloha no misy an'izany. Fa tokony tsisy idiran'ny fiainana-kely intsony le izy. Ka eo mihitsy zany no mahatonga fiainana satria efa maro manko zavatra zany miparitaka amin'izao ary dia koa mila miteny. Dia mba zay mba tiako fanazavana kely amin'ny général tompoko sotra indrindra. Eny tompoko. Zao ny fanazavana endrika foana dia ity. Tsy misy ny andeha vorazana tadidio zany. Tsisy andeha vorazana zany. Fa samy manana ny firajana amin'ny olona rehetra. Fa natao hoe andevo, ndesin'ny andevo dia olona babo anady. Lasa hoe andevo na zanak'andriny zao azy ianao ka azo babo dia andevo. Teto Madagasikara tamin'ny andro fahampanjaka ny olona tsy malotrosa dia avarina. Zay misy fiteny avarina ho andevo zany hoe avy ery amin'ny saranga ambony ireny dia avarina ampidinina. Fa tsy misy ny andevo razana. Fa ny andevo dia zay le hoe olona tsy malotrosa dia rehefa tsy malotrosa dia azo amidy. Azo amidy ohatrany fitaovana ary sanatria vava ohatrany hoe omby, osy, akoho. Azo vidina. Tamin'ny fotoana mbola nisy ny fanandevozana. Fa olona tsy malotrosa fa ny andevo razana zay nge le madiso amin'ny olona. Ndraindray olona raha vohitany hoe maintimaintina ohatran'izao ny volony dia tonga dia avy hatrany dia hafahafa ny fidirany azy. Tsy manambady andeny fa reny tsy mitovy amintsika. Fa tsy mitovy aminao amin'iny. Fa tsy samy zanak'Andriamanitra tsy samy olombelona nga. Amididio nge ny tanàna hoe dia manahoana ny lokony raha. Ny anao manahoana ary ny anazy manahoana. Any nge nijerevana azy. Fa tsy misy an'izany andevo razana zany tompoko. Ia. Miarahaba tompoko. Ento. Vaovano. Vaovano. Tsika rehetra tompoko. Fa zany fanaraka le fandaharana tsara hatramin'izay. Ento. Dia za efa 5 taona teo ny tsy nanambady. Dia raha teny général hoe nipotra indray aman-jery na raha zanany dia ohatrany tsy mety ny saiko.
satria dadan'ireo maditra be soritra mihitsy dia nefa na zanako tsy mba misy manao an'izany dia manaraka izany koa dia tena misy hoe tsy sandevy rata izany za olona tobory be fotsy nefa ny zanako tsy marona manataholy afaka fahan'olo fotapetaka toko mba mifanina tsika rehetra tena marina azao manaratra kely zay nitenen'izay re mipianakavian'izay io za dia mitenen'ny olona foana ary ndraindray rehefa atao anatin'ny ankonana tena hoe maditra be dada manao zao dia isory Andriamanitra fefanatorony ianao mialoha ny zavatra tokony atao ho an'ny zanako zany tena isory an'Andriamanitra mihitsy hoe za aloha dia tsy mba hanao ohatrany dada mpisosotoka za tsy isorotoka dada mpivokatsy za tsy ifoka dada mpamono vady za tsy hanao zay ne efa torin'Andriamanitra anao ary everiko fa za ty miteny hoe fahasoavana manana ray maditra fa nefa kosa efa hoe fampatsahivana ary fandroan'Andriamanitra anao mialoha ny zavatra tokony atao zay misy miaraka tompoko allo ie tompoko ovanino manao ana tompoko mba ovanino ie mba ovaniny manina misy teo za toko manambady vita mariage de saraka za de sy le vady de efa nanao taratasy saramiaro doa zany de zao tsy nahiaza zany ve toko le zanako de afaka mampiakatra pension za fa tsy maintsy izy voliny ihany no ampiasainy le itikera ny tena marina raha mangataka pension zany hoe tsy maintsy tena any amin'ny tribunal fa tsy mitrana arosoa hoe didi-pitsanana mihitsy ny mandidiny vadinao hoe ando vola isam-bolana ho fitsondrovana andreo zazy ireo amin'ny fanabeazana azy sy mifitazana azy any amin'ny tribunal fa tsy misy afaka manapaka karaman'olona fotsiny am'izao torohevitra no omeny any amin'ny trano arosoa fa mifanapahan-kevitra sy ny didy avy any amin'ny tribunaly tsy midika ingera makany amin'ny tribunaly fa hoe mitsaraka mangataka afa-tsy raha-panambadiana ianao hoe fa nizoanao ny takinao a dia mamoaka didiny any amin'ny fitsarana sady manapaka hoe zao na olona ohatriny zay mihitsy zay le izy fa tsy misy mandidy hoe afaka mandidy ny karaman'olona na any amin'ny tribunaly any afaka manao an'izay ia miandro ny antso manaraka tsika amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ireo ny laharana idirantsika mivantana amin'izao fotoan'izao miaraba tompoko mba ovanino allo allo ary miteny zany fatsena efa ao izy fa tsy miteny indraitsika indray ny antso manaraka mbola manana fotoana kely tsika ngamba ny antso farany no raisitsika dia mamitona zay voalasitsika miaraba tompoko allo salama tompoko salama tompoko naika mba antazara sy mifahavanina tompoko tsika rehetra lehilahy ena amin'ny telopolo taona dia ambady a dia efa niteraka roa dia le zanako efa 13 taona sy 15 taona amin'izao dia nilonany efa nanambadin'izay azy zao dia vita mariazy efa 1 taona zay dia le vadiko amin'izao efa niteraka ray zay efa 3 taona le zazy dia nilonany efa 3 taona teo zay nandesy lahatan'le vadiko mba hipaizan'ireo zazy ireo fa tsy mety mihitsy izy fa lasa miteraka olana be aminay koa isako miteny foa dia naika mba anotanika inona ny tokony ho ataoko satria le zazy efa anatin'le mila fidesaina sy mila torohevitra amin'le taona ny mianadahy le zaza le 15 ny zokony ka io ke safidy eo no mipetraka na anara-maso amin'ny fanabeazana andreo zanakao teo aloha le dingry fotoana tsy ny anina na mivady aman-janakao aty amin'le ilany voanataonao rehefa tsy mahay miaraka reo tsy azonao terena mihitsy ny araka satria na ny andany na mikely ny samosorena dia lasa mifakahala dia lasa mifampirafy dia lasa fipahavalo dia izy no sahirana ianao ny voalohany sahirana amin'izay fotoan'izay fa rehefa tsy manaiky izy tsy manda izy a dia zay mihitsy hoe misy fotoana zany hoe reo zanako reo koa satria areko a dia manatanteraka ny didiko any aminy aho na amina zanaka ho azy fa ny hoe terena hoe tsy maintsy hiatrana ato amin'ity vadinao faharoa tsy azonao terena mihitsy izy andray azy a tsy azo terena vonoika hanimba ny fiarahamoniny zany zavatra any safidy io général na hisakafo ary ianao zao te sakafo tsaratsara ianao dia mahatyara le zanaka dia efa tsy malany ira horaisiko mihitsy tsy hitako mitena tena horaisiko ka tsy maintsy manao safidy ianao fa tsy azonao hoe ampiarahana izy roa
de zao rehefa eo misakafo tsara ianao aty am'le tokantranonao vaovao de mba ataovy bebe ny vola mankare amin'ny ilany ary mba misakafo tsara koa niky izy any zay azakevy ya amarana atsika azy tsy haiko ny tsy hamaky an'ity SMS hitako eto ity mankasitraka ny fandarana atoko fa teto amin'ny RDB no nahafantarako hoe mbola misy fanantenana ny fiainako misaotra toko tena tena tsy haiko ny tsy hamaky an'izy io satria hitako maso ity izy io ndao fitentsika izy voalaza teo azy de zavatra andresantsika teo nge de le fahatokisateny de anisany tsika miteraka amin'ny fahatokisatena reo haino aman-jery reo mba hamaiza ihany ny fidy zay natonga hoe mba mila fanaraha maso amin'io le hoe teknôlôjia avo regny teo fa tena manova tanteraka ny toetraina toe-po-toe-panay izy io de hoe zavatra tenentsika ihany keo de hoe tsarovy a fa aza teny hoe mametaka le hoe rafitsaina mihitsy makony arakaraky le fomba mifandraisanareo mianaka no mampisy an'le rafitsaina hoe atoko tena anjanako alaviro ny fanam-pepona fanambanina fanaratsiana fa omeo laka ny ataotsika hoe teny famposina zay de mahazo fahatokisatena izy ny amin'ery manaona amin'ery ny resaka mampanimpivarotra tsika andreoany mbola fitiavana dolo zany rehetra izy ia ny raha te eonany generaly ianareo de ataonareo de zao atsoy aloha zao ny 22 443 87 rehefa azonareo amin'ny lara telefona 22 443 87 io lara telefona generaly de atsoy generaly ny maraina amin'ny fitsasany ka hatramin'ny valo amin'ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa isan'andro hatramin'ny zoma de rehefa azonareo ny generaly de miresaka aminareo de omeny generaly anareo fotoana sy ny ora zay andehananareo any de aro amin'ny atsakany andavany zay fandarantsika miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valosisy sasany nandeha tany amin'ny RDB live izy teo ary mbola mandehana izy amin'izao fotoana zao ary raisitsika any amin'ny YouTube kosa amin'ny tolakandro any sorantsika rehetra niaraka tao anatin'izay fotoana zay prenonto rafiny teknika hitadiany teo mikirakira ny sary général Désiré Philippe Ramakavelo no nanao fa mielabelaraka hevitra manam-piona tompoko mba hovana mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina